dia mbola amin'ny fivaliana trano no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'ny fampahirizana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Mialohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka isika. Jehovahandriamanitra iray dia misaotra anao mandrakariva izahay noho ny fitiavanao sy ny hery izay omenao anay amin'ny alalan'ny teny fampiononana izay omenao anay isan'andro. Tsy mba mahajery tokoa ianao ny fahorian'ny olonao fa miezaka ny teny mandrakariva. Ny angatahana aminao dia ny fanahinao masina hanokatra hatraminy masom-panahinay, hanome sofina mahay mihaino tsara ny afatrao na dia ao anatin'ny orakorako izao tontolo izao aza, satria manana lalana ianao. Anokafanao ny saina mampanahinay mba hinonay tanteraka fa mijery ianao ary miaro tokoa ny vahoakanao. Angatahana aminao dia izany fanahinao masina izany no andresy lahatra mandrakariva ny olonao mba tsy haino feon'olona na entehitra amin'ny fahendreny izao tontolo izao, fa entehitra mandrakariva aminao izay Andriamanitra naharo ny lanitra sy ny tany mba amin'izay rehetra ho aminy, izay mahalala, izay tena mahasoa tokoa anay. Dia matoko sy mino fa ampahery ny olonao hatrany ianao. Tenena indray Jehovah fa mino ny mpamponao ny anaranao Jesosy. Amen. Falomeravantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva. Tsy takona fiainanantsika ny zavatra mitranga fa ao anatin'ny vanim-potoana mahaivahay isika izao, ary tsy azo dina tsy hita izany satria ao anatin'ny toe-javatra sarotra mandrakariva ny tena ilantsika fampaherezana, ary avelan'Andriamanitra hitranga izany rehetrarehetra izany, satria nataon'Andriamanitra ho fitaovana mba hahatonga ny olona hiverina tanteraka amin'Andriamanitra sy hitady ny vahaolana ao amin'Andriamanitra, fa tsy hetehitra amin'ny fahendrenana ny fahaizana izao tontolo izao. Salamo fa 50, Salamo fa 50 dia ny 5:5 manamarina n'izany rehetrarehetra izany, ary afatra ampitain'Andriamanitra ho an'ny olona mifikitra aminy. Antsoy aho izy amin'ny andro fahoriana dia hamonjy ianao ka nome voninahitra ahy ianao. Fa amin'ny ratsy fanahy kosa dia hoy Andriamanitra, ao anao ny torianao ny lalako sy tondranao ny fanekeko eo am-bavanao. Mamperitreritra izany teny izany, ary izay no mahatonga antsika mampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra mandrakariva mba tsy hahatonga antsika entehitra amin'ny zavatra mandarina, amin'ny fahendrena sy aitraitra n'izao tontolo izao, satria ao anatin'ny toe-javatra tsy ahafahana manoatra afaka miditra antsehatra mandrakariva Andriamanitra. Ary ny mamperitreritra dia ny 5:20 fa amin'ny ratsy fanahy kosa dia hoy Andriamanitra ozy, ao anao ny torianao ny lalako sy tondranao ny fanekeko eo am-bavanao. Matetika ampiasan'ny olona ny anaran'Andriamanitra mba hoentina mamitaka, ampiasan'ny olona ny anaran'Andriamanitra mba hoentina hanafenana ny ratsy atao, ary io tsy misy miafina amin'Andriamanitra ny toe-javatra mitranga. Ary raha nijery isika ny tantarany Davida tamin'ny vanim-potoana izay nandraisan'Andriamanitra fanapahakevitra hampitsahatra ny Saoly tsy ho mpanjaka fa nanindry an'i Davida, dia ny teny mamperitreritra nataony Jehovah tamin'ny Samuela hoe tsy mba tahaka ny fijerin'ny olona ny fijerina n'Andriamanitra fa ny olona mijery ny zavatra ivelany, fa Andriamanitra kosa mijery ny fo. Tsy misy takona fiainana amin'Andriamanitra izay eritreretin'ny olona na dia hanafina tahaka n'inona ary ny olona.
ary de torak'izany ny toe-javatra misy am'izao vanim-potoana zao zay mahavalalana ny akamaroan'ny olona indrindra manoloana nefa ny manana ny fifidianana angina ve ao anatrehan'izany rehetrarehetra zany tsy sarika ny sain'ny olona ve mba hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra satria mazava ny teny manoloana ny toe-javatra sarotra sy manoloana ny olana zay tsy ahitana lalana ahafahana mivoaka de tahaka ny zanak'Israely ny apita amin'ny ranomasina mena miverimberina mandrakariva tena tsy nisy herin'olombelona na fahaizan'olombelona nahafahana namaky ny ranomasina mena fa tao anatin'ny fahakiviana tanteraka ny olona fa rehefa nasain'i Jehova nangina de misy ny vahaolana tsy nampozina de ny fisarahany ranomasina mena nahafahany zanak'Israely ny apita fa mibaiko izay ny mena de Jehova no iady anareo ianareo kosa angina kanefa zay fahanginana zay de fahanginana manoloana ny sitrapon'Andriamanitra kanefa io Andriamanitra io nefa maneraka amin'ny mpanompony mba hiteny anambara amin'ny olona ny toe-panahy tokony ananany tanteraka mba tsy hahatonga azy hivaraontsana fa hamela malalaka an'Andriamanitra hiasa ka ahatonga an'Andriamanitra ampahafantatra ny olona ny sitrapony toe-javatra takan'izany miseho amin'izao vanim-potoana zao ary eo ny saritana ny saintsika hoe firenena malagasy nge firenena mivavaka firenena miantso an'Andriamanitra ka tokony ahatsapa mihitsy hoe ao anatin'ny vanim-potoana ny fahoriantsika ary tokony amikitso-po amin'ny fahadiovam-po no entsoina ny anaran'Andriamanitra satria araka ny teniny antsoy aho amin'ny andro fahoriana ozy hamonjy anao a hanome voninahitra anao fa tsy hipetraka eo amin'ny toerany ratsy fanahy izay tena nytenenin'Andriamanitra mihitsy ahoana raha no hitorianao ny lalako izy sy hitondrahanao ny fanekeko eo am-bavanao 5:7 fa ianao mankahala fananaranao izy a ary arianao eo vonao ny temika mahafantatra ny eo am-pon'ny olona Andriamanitra ary tsika tsy afaka hitsara n'iza n'izy fa tokony hitodika amin'ny tena hoe manaonja manoloana ny antso zay ataoko ny fitarainako zay ataoko tena araka ny sitrapon'Andriamanitra ve sa misy zavatra hafa afenina ao ambadika ny fiantsoana ny anaran'Andriamanitra de hitantsika ny toe-javatra mitranga ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana zao sy resahantsika hoe betsaka ange zavatra eritreretin'ny olona everiny fa azahoam-piainany kanefa ny soratra masina de milaza an'izany fa matetika lalina mivarina any mifahafatesana rehefa tsy apetraka eo anatrehan'Andriamanitra de hitantsika ny Samuely 1:20 zay Andriamanitra mampibaribary ary namela mihitsy ny safidy'ny olona eritreritra zay everiny fampanjaka hitantana azy kanefa Andriamanitra koa de nampiseho fa tsy zay rehetra eritreretin'ny olona akory no mety tsy nanometsiny Andriamanitra ny safidy zay napetraky ny olona fa navelany mihitsy ampiseho ny maha izy azy ny olona fa nasehoan'Andriamanitra hoe na de heverinareo fa tsara raha ny safidinareo mbola tsara lavitra noho izany ny safidy sy ny fieritreretako anareo satria nareo tsy majery ny zavatra ho avy fa zarery ny majery ny zavatra ho avy ary zany zavatra zany nyporofotsika tamin'ny Samuela 1:20 sy ny manaraka teo amin'ny tantara nanendrena ny Davida zay tsy mbola tafapetraka ho mpanjaka ozytsika kanefa de nasehon'Andriamanitra mba ho porofo hitan'ny olona fa afaka miatrika ny zavatsarotra zay tsy maintsy andalovana teo natrehan'izay nefa adiny natrehana ange teo natrehan'ny fahavalo raha nitendreny Davida ary tsy nisy nanam-po fa avy amin'ny alalan'ny Davida ange no anafaka ny fahasairanana tamin'ny zanak'Israely satria fahavalo goavam-be Goliata miaraka amin'ny Filistina zay nampivarahotsana ny firenen'ny Israely
tsy afaka ry olona zay nisidiny ry jese neritrretina napetraka ho mpanjaka tsy nahafapelo manoloana ny zavatsarotra tsy nitondra vahaolana teo amin'ny zanak'Israely fa le Davida tsy nampozona le faralahy le mpiandro-ondry no niditra an-tsehatra teo anatrehan'izany rehetrarehetra zany zay nitondra fandresena ho an'ny zanak'Israely. Fa inona moa ny vokany teo anatrehan'izany rehetrarehetra zany? Ny vokany rehefa nahazo fandresena resy ny Filistina tokony ho faly Saoly, tokony ho faly ny zanak'Israely rehetrarehetra, fa tsy nafaly any Saoly zany rehetrarehetra zany fa niteraka fialonana tao anatiny zay nivakitsika any amin'ny Samuela voalohany 12:27 ary Saoly ozy hatramin'izany andro zany dia nangarika an'i Davida, lasa ratsy fo tamin'i Davida satria ny vahoaka nahita ny voninahitra sy ny valim-bavaka sy ny vahaolana tamin'ny alalan'i Davida zay nentehitra tamin'Andriamanitra dia miantsoantso hoe Saoly nafaty arivarivo fa Davida nafaty alinalina. Tsy sitraky Saoly zany fa ny voninahiny no hitany. Izy tsy nijery hoe nitondra soa an'le fireneny zanak'Israely ange ary Davida tsy nitady voninahitra ho azy tamin'izany fa tena nandray fanapa-kevitra, nandray ny andraikitra rehetrarehetra mba hafaly any Saoly sy ny zanak'Israely, fa nentehitra tamin'Andriamanitra kosa fa tsy nijery zay vahaolana, tsy nijery zay zava-manahirana afak'izay i Saoly, fa lasa velom-pelonana ho azy. Kanefa na izany ary nafeniny Saoly zay le fialonana zay, fa mody nanome vahaolana izy kanefa vahaolana endrasana kendro-toana any Davida zay mbola tsy nandray fahefana mampanjaka nefa hatreto, fa navilan'Andriamanitra ho hitan'ny olona manahoana ny toe-pona ananan'i Davida. Raha mamaky tsika ny Samuela voalohany 12:20 ka hatramin'ny 15:20 ary Saoly ozy nandidi ny mpanompony hoe miresaha mangingina amin'ny Davida ka atao hoe indro tia ny mpanjaka ianao ary ny mpanompony rehetra tia anao ka dia manike ihany hovinanto ny mpanjaka ianao. Ary ny mpanompony Saoly nilaza zany teny zany tamin'ny Davida fa hoy Davida, moa ataonareo zavatra kely zany hovinanto ny mpanjaka zany, tsy hitanareo fa izaho dia olona malahelo sady tsy manan-danja. Ary ny mpanompony Saoly nilaza taminy hoe zany no navalin'i Davida dia hoy Saoly, zao no lazainareo amin'ny Davida, ny mpanjaka tsy mila rena be ho vodiondry fa ny mariky ny fahafatesan'ny Filistina zatolahy ihany mba ho famaliana ny fahavaliny. Kanjo hihevitra Saoly hahafaty an'i Davida amin'ny tanàny Filistina zany. Nafeniny ao anatin'ny fitediava-pihavanana ny fitaka ataony satria nitanjona an-kendreny dia miamono an'i Davida fa manelingelina azy, manelingelina ny fahefany, manelingelina ny voninahiny, manelingelina ny lazany, dia nambara tamin'i Davida, raha mahafaty zatolahy dia zay ihany ny tediaviny mpanjaka. Kanefa nioatra lavitra noho izay ny zavatra nitranga. Raha vakitsika ny 19:20 ka hatramin'ny 19:70 ary rehefa nambara ny mpanompony Saoly tamin'ny Davida zany teny zany ozy dia sitraky Davida ny hovinantony mpanjaka. Ary raha tsy mbola tapitra ny fetrandro niaingy Davida ary nandeha izy sy ny olony ka nahafaty Filistina roanjatolahy. Ary Davida nitondra ny mariky ny fahafatesany ka nanisa azy teo anatrehan'ny mpanjaka mba hahavinanto ny mpanjaka azy, dia nomeny Saoly vadin'i Davida mikalazana ny vavy. Ary Saoly nahita sy nahalala fa Jehova nomban'i Davida ary mikalazana ny vavy tia azy, ary dia vao maika natahotra ny Davida Saoly ka dia tonga fa valon'i Davida mandrakariva izy. Tsy niteraka fifaliana ho azy zany le fomba an'Andriamanitra ny Davida na velom-pelonana any Saoly. Ary zay fielonana zay dia nitaona mandrakariva ho amin'ny fikatsahana, amoron-dainga, epanga, ho amin'ny famonoana mihitsy le olona mandeha amin'ny marina. Ozy ny lazain'ny obolana
obolona natoko fahavalo amby roapolo io felonana io ngeny mahatonga ny fisavorotahana am'izao vanim-potoana zao hoe tsika tsy andeha hijery nandeha any metsinina izaniza fa nitanjona kendrena de zao ny anokafana ny masom-panahy mba hatonga atsika tena hiverina ao amin'ny tena fitiavana satria ny olona miantso ny anarin'Andriamanitra de tsy te korotana fa olona mandala ny fihavanana sy ny fitiavana mandrakariva tsy mananga-pahavalo ho an'ny tena fa matoa misy ny fialonana de misy fiarovana ny ampo-po, misy fiarovana ny laza sy ny voninahitra ananana ary misy tetika kotrehana hoe inona ny mahatonga an'le olona mialina ary ny mpialina de zao tsy marina mihitsy mialina ny ratsy fanahy fa tsy maintsy ny ratsy fanahy no mialina ny marina de ozy ny lazaina aty amin'ny obolana toko fahavalo amby roapolo obolana toko fahavalo amby roapolo ny andiny faharoa amby roapolo ny mpialina ozy de maimay tahanan-karena tsy fantany fa anjoa azy ny alahelo ny ifototra aminy ange io fa inona ny mahatonga le fialonana de fahamaimaizana tahanan-karena kanefa zay toetra ny tahanan-karena zay de tahaka ny Saoly mitetika fiampanganana mitetika famonoana ary nivokany nefa satria matoa ny ratsy fanahy mialina ny marina tsy andresin'ny marina mihitsy izy satria ny marina Andriamanitra no momba azy mandrakariva anjo azy miala elo izy zavatra hifototra aminy fa tsy mahajery an'izay izy ary zany rehetrarehetra zany tsy tongatonga ho azy ary zay natonga ny zanak'Israely raha tafavoaka tao amin'ny tany Egipta tany ampitana ny ranomasina mena satria hiaina amin'ny fiainam-baovao tsy zakan'ny Egiptiana zany satria nangina teo anatrehany baikony Jehova hiady anareo fa ianareo kosa mingina ary tsy vitan'izay ihany fa lazao amin'ny zanak'Israely mba mandroso ampahanginana tsy zakan'ny Egiptiana velom-pelonana ny Egiptiana zany hoe hovotsitra ny tompontsoany satria tamin'ny alalany reto zanak'Israely zay nifidian'Andriamanitra reto no nanangonany ny arena sy ny voninahiny de tsy zakany zany rehetrarehetra zany de lasa nanohatra n'Andriamanitra teo anatrehan'izay rehetrarehetra zay nanenjika ny zanak'Israely ringana tao anatin'ny ranomasina mena avokoa ary zay toetra zay toetra nananany Saoly inona moa ny zavatra tsy nenjady tamin'ny Davida satria tena zahana toetra izy any amin'ny Samuela voalohany toko fahaenina amby folo no nanomboka ny tantara tsy mbola nandray fahefana mampanjaka Davida kanefa nisedra zavatsarotra nanampy an'i Saoly tamin'ny fandraisana ny fahavalo kanefa de teo anatrehan'izay miangavy atsika vakio io tantarany Davida io fa tena ny fofony Saoly ny ainy Davida nandositra Davida ary nisy vanim-potoana azony Davida ary raha namaly-faty Davida de nivonoiny mihitsy Saoly kanefa de zao le toe-po nananany feno fitiavana iza moa zay zao izy no amono afaty ny voaositra Jehova nalaja ny Saoly izy tsy namaly faty mihitsy izy fa niary ny ainy kosa izy ary nisy fotoana ary nantosirany mihitsy kanefa tsy mbola nandray fahefana mampanjaka azy izy ary vanim-potoana lavalava nyzanan'Andriamanitra toetra ny Davida mba hampisehoana amin'ny olona le toe-panahy feno fahendrena ny Davida mba hafantaran'ny olona hoe hafa ny olona zay voatendrin'Andriamanitra mapetraka ho mpanjaka ka raha mijery tsika amin'ny tantara nanomboka tany amin'ny Samuela voalohany toko fahaenina amby folo de rehefa jereva any amin'ny Samuela voalohany toko fa raiky amby telopolo any vao nandray ny fahefana nahampanjaka azy i Davida tany ny nahafatesany Saoly Samuela voalohany toko fa raiky amby telopolo any Davida vao tena nandray ny fahefana kanefa tao anatin'izany rehetrarehetra zany nandeha tsy nisy tsiny teo anatrehan'i Jehova voaporofo teo anatrehan'ny fireneny zanak'Israely fa tena olom-boafidin'Andriamanitra
davida teo anatrehan'izay tsy nisy aloko ny fialona natao anatiny kanefa tsy maintsy nandalovana tsy afaka ilaza mihitsy zany hoe satria ny anjehanysy davida de tsy olombotsitr'andriamanitra fa ny olona mandeha marina tsy maintsy enjehana mandrakariva nanjohan' jesosy kristy zany ary zay fialonana ny anjady tamin'ny davida zay nanjohan' jesosy sy ny mpanaradia azy ary zay no mahatonga an' jesosy nanafatra mihitsy Matthieu 5 de ny andininy fa folo sy fa 1 sambatra zay anjehana no ny fahamarinana sy fa azy ny fanjakany lanitra sambatra ianareo raha tsy ny olona sy enjehany ary asiany zay teny ratsy rehetra hitenena ny lainga anareo no ny amiko miafinao ambadik'izay ny fahasambarana tsy maintsy enjehana ary tsy vitan'izay ihany ny tenin' jesosy kristy fa raha mijeritsika ny jaona toko fa 5 milohan'izay afatesan'i jesosy kristy de zao no nambarany tamin'ny mpianatra zay nanaradia azy ny azona ny fahamarinana zao no toko fa 5 de ny andininy fa 8 ka hatramin'ny andininy fa 1 raha alan'izao tontolo zao ianareo zy de aoko ho fantatrareo fa zao efa alany talohanareo raha naman'izao tontolo zao ianareo de ho tiany azy zao tontolo zao fa satria tsy naman'izao tontolo zao ianareo fa zao efa nifidy anareo tamin'izao tontolo zao de alan'izao tontolo zao ianareo tsarovy ny teny zay nolazaiko taminareo hoe ny mpanompo tsy lehibe no ny tompony raha nanentsika izy de anentsika anareo koa ary raha nitandrina ny teniko izy de hitandrina ny anareo koa fa zany rehetra zany ozy no ataony aminareo noho ny anarako satria tsy malala zay naniraka izy tsy fantatry ny olona io andriamanitra mifidy io tsy fantatry ny olona zay ny tsy aizan'ny olona mangina zay no mahatonga ny olona ho velom-pelonana kanefa rehefa ny olona mivelom-pelonana de araka ny voalazan'ny obolana hoe mipialina ozy de maimay tahana-karena zany hoe ao ambadiky ny fialonana de misy fikatsahana arena miopapana zay a tsy ho azony zany raha tsy misy fikasahan-dratsy amono andringana ary de torak'izany nampahafantaran' jesosy hoe aha zany raha nanentsika izy de anentsika anareo koa ary raha nitandrina ny teniko izy de nitandrina ny anareo koa fa zany rehetrarehetra zany no ataony aminareo noho ny anarako satria tsy malala zay naniraka izy miantsoantso fotsiny ny anatin'andriamanitra fa tena tsy mahafantatra ny maizy an'andriamanitra tsy rehefa nkeny felonany nanjo ny tompontsika Matthieu 7 Matthieu 7 felonana ary tena mila fitandremana eo anatrehan'izany zay mahatonga atsika hoe andao andiny teny andao mba hanaiky ny tenin' Jehova ahay angina fa raha vo ny felonana de tsy ava-my sitrapon'andriamanitra zay felonana zay fa matoa ao anatin'ny olona ny felonana de misy teti-dratsy zay tarika ny olona ho amin'ny famonoana zay kanefa tsy sitrak'andriamanitra ny famonoana ny anjady tamin' jesosy zany Matthieu 7 Matthieu 7 ny andiny fa 5 ka hatramin'ny andininy fa 3 tantara haitsika loatra fa tantara mampisaitsaina manoloana ny toe-javatra misy satria tamin'ny vanim-potoana io de io ny vanim-potoana zay a nitondranan' jesosy ny tsarainy teo anatrehan'ny Pilato ary tena vahoaka marobe no tonga teo fa ny sitrapony reto vahoaka reto hafa fa misy olona nanosika azy zay olombitsy de nyloha mpisorona be tamin'izany vanim-potoana zany zay nankahalan' jesosy nanome fony vahoaka le vahoaka mijery ny mpisorona be sy ireo mpisorona reo hoe aka olon'andriamanitra reo fa matoa reo miteny de marina de voafitaka de nefara tamin'ny famonoanan'i jesosy kristy tamin'ny vanim-potoana io na de Pilato sy nahalala an' Jehova azy de nafantatra
fa olo marina tsy nahitana tsiny Jesosy ary nieritreritra mba hanavitra an' Jesosy. 15 ary isaky mitondra tonga ny andro firavoravoana ozy fa nao ny gouvernoura no mandefa mpifatotra anankiray ho an'ny vahoaka arak'izay tiany. Ary tamin'izany dia nisy mpifatotra malaza atao hoe Barabasy. Ty Barabasy ty dia olon-doza be mitovy amin'ny Goliata ihany, mpandringana, mpanendaka, mpamono olona, ary tena voatazona tao amin'ny fonja. Ary ny anjara tandrify amin'ny Barabasy dia ny fanamelohana ho faty satria diso tafahoatra ny ota, diso tafahoatra ny fahadosoana nataony. Kanefa no nitafangona teo ny olona dia hoy Pilato taminy, iza moa no tianareo? Alefako anareo Barabasy sa Jesosy izay atao hoe Kristy. Fa fantany fa fialonana ozy no nanolorandreo azy. Fialonana ange ny ampanganan'i Jesosy Kristy. Ary le tetika nataony be deaibe ny olona gadra tamin'ny vanim-potoana io fa fananiany Pilato mihitsy no nanolotra any i Barabasy. Satria rehefa tsapan'ny olona hoe io no nampitondra faisana, io no tena ratsy, io no tena mpamono olona, dia nieritreritra ny gouvernoura tamin'izany vanim-potoana izany, nieritreritra fa tsy safidy amin'ny Barabasy mihitsy ny olona fa ho alefa Jesosy satria izy nahafantatra fa olo-marina Jesosy dia natolotra gaga ny amin'ny valitenin'ny olona. Nefa ny gouvernoura tamin'izany vanim-potoana izany, iza moa no tianareo? Alefako ho anareo Barabasy sa Jesosy izay atao hoe Kristy. Satria fantany ozy fa fialonana no nanolorandreo azy. Ary raha nipetraka teo amin'ny fitsarana izy dia ny vadiny dia naniraka nankeo aminy ka nanao hoe aza manao na inona amin'izany lehilahy marina izany, fa nampahory be ihany no nanofisako azy anonaraina. Olona jentilisa ny vadin'ny Pilato, fa saingy rehefa mijery ny toe-javatra misy hoe tena tsy rariny kosa zao hoe fa ianao aza mandray fanapa-kevitra mihitsy anisy ratsy an'izany lehilahy zany, fa lehilahy marina izany. Ary ny lohany mpisorona ambanin'olona ozy mitaona ny vahoaka mba hangataka amin'ny Barabasy ary hamono an' Jesosy. Izay le toe-tsaina, tsy le vahoaka no manana faniriana hamono an' Jesosy, fa le lohany mpisorona ambanin'olona no nitaona ny vahoaka mba hangataka amin'ny Barabasy ary hamono an' Jesosy. Naleon'ny olona zany le tena olona fatritra, olona mpamono olona. Naleo ndreto lohany mpisorona ndreto, nandresy lahatra n'le vahoaka hoe Barabasy no alefa azy fa tsy izy mihitsy io Jesosy, tsy izy mihitsy io olo-marina io, fa aleo ty olona tena mpandringany ty, aleo ty olona mpamono olona ty, aleo ty olona fa mendrika ny hoe lohanao faty ty, io angatahana mba havoaka. Ary raha tsy mitandrintsika dia zany ny toe-javatra mety hitranka rehefa tsy mahay mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. 19 ka hatramin'ny 17 fa ny gouvernoura namalaka nanao taminy hoe iza moa amin'izy roa lahy no tianareo? Alefako anareo. Dia hoy izy Barabasy. Ary hoy Pilato, ka ahoana kosa ary no ataoko amin'i Jesosy izay atao hoe Kristy? Dia hoy ireo, akombona amin'ny hazo fijaliana izy. Ary hoy ny gouvernoura, inona ary ny ratsy nataony? Fa vao mainka ny antsoantso izy ka nanao hoe aoka ombona amin'ny hazo fijaliana izy. Tsy mahagaga fa ny fialonana araka ny voasoratra eo ary amin'ny 19 fa fantany fa fialonana no nanolorandreo azy, tsy ankijery ny marina intsony fa vokatry ny fialonana. Ary araka ny ambaran'ny oabolana inona no nahatonga ny fialonana? Ny fitebeavaka rena kanefa hifototra amin'io ary alahelo no efanany. Fa ny zavatra misy nefa teto dia zao, io Jesosy izay ohatra velona ny amin'ny fiazonana ny marina. Ary izay no nahatonga Jesosy hoe sambatra ianareo raha asiana izay teny langa rehetra entina hiampanganana anareo no miamitra. Dia tahaka ny Davida izay olom-boafidin'Andriamanitra kanefa vokatry ny fialonana dia nianjehana hatramin'ny Saoly. Ary ndray fo tamin'izany ny olona teo ambanin'ny fahefan'ny Saoly hitady ny hamonona ny Davida, kanefa na dia eo raha izay tetika rehetrarehetra izay arovan'Andriamanitra foana ange ny olom-boafidiny. Dia zavatra tahaka an'izany mampieritreritra
ary zay no mahatonga antsika hoe vanim-potoana tokony anginana zao, vanim-potoana hitodiana amin'ny teny zao, vanim-potoana tena tokony hijerevana ny marina zao. Fa reto olona reto de raha nanontaniana izy hoy Pilato taminy, ka ahoana kosa ary no ataoko amin'i Jesosy izay atao hoe Kristy? De hoy izy rehetra, aoka ombona amin'ny hazo fijaliana izy. De nametraka fanontaniana ny gouvernoura, fa hoy ny gouvernoura, inona raha ny ratsy nataony? Fa vao mainka ny antsoany tsy izy ka nanao hoe aoka ombona amin'ny hazo fijaliana. Rehefa nilazaina inona ny ratsy nataony? Tsy hita zay ratsy nataony ange, fa ny zavatra masaka atao an-tsain'ireto mpialina reto, omboy amin'ny hazo fijaliana, omboy amin'ny hazo fijaliana. Ary zany rehetrarehetra zany no entana mampandiny tena atsika manoloana ny toe-javatra misy be dia be ange ny ohatra ao anatin'ny soratra masina, tsy manaiky mihitsy ny olona ny sitrapon'Andriamanitra ary nasehoan' Jesosy zany raha mivavaka atao tendrombohitra izy melohan'izay ahafatesany ny taray aoka sorona amiko ty kapaoko ty ozy, kanefa raha tsy maintsy hosotroko ity de aoka ny sitraponao natao, fa tsy ny ahy, fa tsy ny sitrapon'i Jesosy ny tanterahana, fa ny sitrapon'ny ray. Ary de toraka zany keo matetika afaka mieritreretsika ny sitrapontsika tahaka ny Samuela sy ny Jesy sy olona tamin'izany vanim-potoana zany reto ny heverinay fa mendrika ho mpanjaka, fa ny fijerin'Andriamanitra sy tahaka ny fijerin'ny olona, fa ny olona mijery izay miseho ivelany, fa Andriamanitra kosa mijery ny fo. De ilay olona marina, olona matahotra azy izay no ambany, kanefa izay fifikirana amin'Andriamanitra iny miteraka fialonana, teraka fikatsahana, hiteny lainga, fiampangana. Ary ny tanjona ankehitriny de ny ampamono tsy mampanenina mihitsy na isy barabasy ampitondra fahoriana azy, fa aleo le olo-marina ombona amin'ny hazo fijaliana, mba tsy ho zany ny fisainantsika. Ary de inona ny tokony atao de miverina ihany, tsy mankahala n'izan'iza tahaka ny Davida tsy nankahala, ny Saoly izy tsy nankahala n'izay nanenjika azy izy, nandefitra mandrakariva izy, tsy namaly fahateza. De tahaka an' Jesosy niaritra ny fahoriana teto amin'izao tontolo zao izy, na de fantany araha fa tsy rariny zany, kanefa tsy nahatonga an' Jesosy ho resy zany, satria izy de efa nahafantatra ange na ny fahafatesana azy tsy haresy azy, de nangina izy teo anatrehan'izany rehetrarehetra zany. Ao anatin'ny fahanginana reo olona naofan'Andriamanitra miditra an-tsehatra de matoky sy mino, fa zay mana-tsaina de angina tokoa amin'izao andro zao, fa andro mampahory zao. Voninahitra n'Andriamanitra ririany hivavaka isika, satranao Jehovah'Andriamanitra ray ny amin'ny teninao indray izay tonga mampahery anay mandrakariva sy mampieritreritra anay manoloana ny safidy izay raisina indrindra eo anivon'ny firenena amin'izao vanim-potoana izao. Fanahinao masina anao ka hirotsaka tompo, mba hananany olonao fanetretena ka tsy kolokolo fialonana ao anatiny, hiteraka fifamonoana, fa mba hanana fandeferana anakiny sitraponao ka hitady ny fihavanana mandrakariva. De matoky sy mino fa amin'ny ora tsy ampozinay de aneo ny voninahitra anao ray, ny anaranao Jesosy aminy, manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy any, manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ao amintsika mandrakariva.